dia hoe ny taona 2024 20 faingoroa rabosa ambondrona dia bodo zay zany miompana amin'izay kokoa zany ny dosol. Androantsika iresaka ny teizara aminareo any 20 faingoroa le hoe za niaraka tamika ihany ny antony eny extrait kely album sika falohan'izay dia misy anecdote anankiray ty tamy 20 faingotelo tam'izany nanao live tany Fianaratsoa tao amin'ny Sofia dia rehefa tapitra ny live dia nisakafo hariva tany an-trano mpikarakara dia tao dia mandeha dresadresaka sy nafinaritra be mihitsy le izy dia nantanitampoka le mpikarakara taminahy eo daholo zay rehetrarehetra dia hoe tongy ialamo tsy mazaka voyage hoe sur-route dia ozy hoe fa hoana ho raha zany no izy izy dia alefa fiaramanidina lahy dia ozy hoe tena tsy mazaka mihitsy za tena tsy mazaka mihitsy za dia alefa avion zany lahy raha pitso izy dia satria ny apitso mihitsy zany tokony noty dia ny ambony eny no ozy hoe bye da slime anetana io ny anecdote kely zany be da be ny anecdote 20 satria reny tena hoe époque tena nafinaritra nanamarika ana tao anatin'ity mozika rap ty na mbola manohy samy rery ary am'izao dia be da be ny souvenir mahafinaritra zay tiako koa mifampizarana zany aminareo hoe 20 faingotelo namoaka album amin'day figo dia aveo ny ato dia taty amin'ny taona 2024 ary 20 faingoroa faraparan'ny taona 2024 teo ny tadiavin'ny trano famokarana dosol dia hoe hiproduire any 20 zany ny trano famokarana dosol dia tadidiko mihitsy tamin'izay janoary 2024 aveo niaraka ny vory tanatina efitra anankiray zany ny mpamokatra sy ireo artista zay vokariny dia hoe ny taona 2024 20 faingoroa rabosa ambondrona dia bodo zay zany miompana amin'izay kokoa zany ny dosol dia tokony mivoaka ny taona 2024 zany album 20 tena dia ara famoronana tamin'izany fotoana zany ny studio ny dosol tao amin'ny sous-sol tany Akatso tany eo akaiky lettre tao laibe mihitsy misy karazan-droa anankiray studio numérique anankiray studio analogique zay tao amin'le numérique dia niara-ny asa tamin'ny rangahy anankiray mahafinaritra be zay Karl izay izy vao nandray mozika rap zany fantatrako izy any amin'ny tontolon'ny rally efa nandao an'ity tany ity moa izy rest in peace ho anazy dia nafinaritra be mihitsy ny fiarahana dia rehefa nandeha kely ny fotoana tao anatin'ny fanomahana le album dia nisy zavatra vaovao fanindry tampoka nisy drafitra ray afaka slime tany ambanimbadika tany efa mivoaka ny daty navoaka ny dosol tamin'izany fotoana zany hoe ny 9 aogositra 2024 no mivoaka ny album 20 faingoroa ao Antsahamanitra manao live miaraka amin'ny Rabosa dia izay fotoana zay koa ny hoe voan'ny album any Rabosa dikao po any Rabosa dia laza taminay slime tao amin'ny studio tany Akatso tamin'izany fotoana zany tena misy drafitra anankiray ozy izy mifanindry amin'izay 9 aogositra izay dia ny plan an'le risy rajery zay koa teo vao nalala hoe ay misy plan hafa koa le ry dia nandeha moa miresaka sy ny ady hevitra sy ny sisa dia hoe tsy maintsy misafidy le ry zany nandresy lahatra ihany ny ekipa sy ny sisa moa zany fa dia safidy slime hiaraka tamin'ny rajery nandray anjara tamina festival tany La Réunion tany le izy dia nanomboka teo zany azo lazaina hoe latsambaratra kely ihany za sy ny ekipa miaraka namorona n'le album dia verina 0 le izy tsy maintsy nakany amin'ny tompona andraikitra voalohany dosol tamin'izany fotoana zany za rery hitantaran'le vaovao sy ny zavatra fanapahan-kevitra tokony raisina amin'ny fanohizana le fiara-miasa navesatra ihany zay fotoana zay fa nafinaritra ana ny resaka tamin'ny dosa satria dia tena nomen'le carte blanche mihitsy hoe
ataovy ratonga zay hitan'ny lafa mety izy izy a dia ataovy le album de satria fanindry le fotoana le Slim Dry fa nanana safidiny a de teo nandray fanapahan-kevitra hoe tsy afaka mizara roa Slim tsy maintsy afaka mizara roa Slim izy ny safidy an'le plan anankiray zany a de mijery olo lafa fampiresaka zay avy eo de Kaya mitatondroako satria zazy Kaya koa nanana aventure kely fiarahana kely zay tany aloha tany fiarahana tiako tenena zany hoe teo amin'ny inona moa skara moa leny tambarina andriny io eo amin'ny devant ny CEG teo le fipetrapetrahana tam'izany 2023 a de le ry Samantha Kaya de le ry tam'izany fotoana zany efa niinvité anao hoe ndaotsika hanao featuring de zay sary zay moa tamberina tatondoako satria tsy nety tanteraka mihitsy featuring any amitsama zay de nanatona Kaya moa nantahina azy tsara mihitsy hoe manao ahoana Samantha Kaya am'izao efa stand by izy zany a de nazoto le ry araka tamina tao anatin'le drafitra 20 faingo roa de eritreretinareo hoe tena 2 volana sy tapany 3 volana teo a alohan'ny 9 aogositra nanaovana an'iny album Zamany iny a tena hoe azo lazaina hoe sous pression mihitsy zany tsamy ary manome big up an Kaya satria navita zavatra tsara le ry tao anatin'iny album iny a niaina zany pression zany a de tsy hoe ina hoe zany tiako teneny hoe tsy hoe natao fatany le izy fa nanome faran'heriny izy tao anatin'ny album iny de zay tantaran'le izy a voaka ny album Zamany a tamin'ny 9 aogositra 4 eny extrait kely tsika misy lohateny 12 tao anatiny a niara-niasa tamin'ny Papy Melodie Tok Project misy Kaya koa anatin'le izy a Rajdi Rayo namokatra ny feokira tao anatin'izay album izay a de tiabeno extrait kely anareo a tiany single voalohany indrindra voaka tao anatin'le Zamany dikan'le Zamany moa zany de hoe avy amin'le fiteny hoe atao mihinany Zamany atao mihinany fatany atao ao ambadiky le zany de hoe tratrarina ny tanjona anankiray de nitanjona anay moa tamin'izay fotoana zay de hoe niavy tan'ilay album amin'le itiavanay anazy de moa nafinaritra koa ny feedback nareo taorinan'iny album iny na de misy avy ety ngamba ny tena hoe tube be tao anatin'ilay album sady hitako hoe tonga tsara tany ampototsofin'ny grand public ilay number 1 zany hoe tao anatin'ny famorona n'ity album ity satria tena terikely le fotoana ty number 1 ty irako solo ty resako makasika amin'ny Zamany misy taona fotsiny a te hanao fanamariana kely hoe mifanena mpakafy sy ohatry zany de teny foana nareo hoe avereno ny 20 azo atenaina ve ny fiverena ny 20 sy ohatry zany a de teneniko anareo nazara tsy mahalala valiny za am'izao a de ao anatin'ny fantoka be amin'ny famoronako samrery a miaraka amin'ny vadiko bombsa ihany koa de hitanareo projet fa nisy mizilay a ho avy ny son manaraka de zarany eto amin'ny page ety any zay aloha ny story fahavalo ary a atao trano aty no mitantara anazy a de amin'ny fotoana manaraka zarako anekdoty hafa isan-karazana fa be da be ny zavatra malatsaka de iresaka ny tombohan'ny soloako amin'izay any ny story fasivy zay fa de fa sura be daholo mirary farany herinandro mahafinaritra de manaraka indray peace ao